nanapitrotraka ihany koa ny fahatongavan'ilay cyclone eto a dia milaza aminareo tsara fa raha mandeha tsara nge ny communication hoe ary raha mandeha tsara ny fampitam-baovao ary raha mandeha tsara ny fampianarana sy fanoroana alohan'ny hatongavan'ireny cyclone ireny a mino fa tsy dia toy izao ny zavatra nitranga misy mpanaradia amintsika tany Maroantsetra rehefa niantso ny président synodal tany tena nalahelo mihitsy satria anisan'ireo olona tsy mba nalala ny zavatra iseho izy ary anisan'ireo zay tena mpitolona ka toana fa dia zay ny sirak'Andriamanitra ohatran' zany koa eto Antananarivo hitanareo tsara angambany a teto amin'ny capitale ny ben'ny tanàna dia nitety an'ireo arrondissement enin'ireo ary nanao izay fanampiana azony atao a sy ny izay azony ampitaina tsy mba misy fampitam-baovao azony atao satria an'olona lindra aminy dia rehefa mindrana nen'olona na izy mamea na izy mampifilafila miantso ny fitondram-panjakana indrindra fa ny ao amin'ny tribonaly tsara ao amin'ny conseil d'état ny dossier ny MBS nareo mahalala na tokony hosokafana io na tsy tokony hosokafana intsony dia ampy zay satria fa tamin'ny 2024 nametrahana an'izay atotataratasy zay na ny dossier zay zany conseil d'état zany a tokony tsara an'izy ao anaty fotoana foy 2024 tsika ankehitriny mbola tsisy ihany ny valiny miantso anareo a milaza aminareo a mampita zay afatra izay a satria ny fanarahana misy tamin'ny hoe nanajanonana teo amin'ny Macron hoe ajanony Macron io a eo Beoririka io fa hosokafana ny nino ty izy efa miverina amin'ny tany tsika hosokafana ny MBS ay ve hoy a niona tany président ny république mihitsy a niona taminy a hoe io président mba jereo kely io radio io aza matavatra fa hojerena io sokafana io fa aza matavatra tsy natavatra tokoa hatramin'izao aty mbola tsy matavatra ihany fa sokafa io ka noho izany zany a tena mampatsiahy a ary faly a milaza aminareo fa tena hiatrika zany fifidianana zany isika mila dia mila tokoa ny fampitam-baovao fanentanana ka dia hitantsika eo a ny zavatra miseho fa na izany na tsy izany ary aloha tsy maintsy mirahina foana tsika ohatra zao nareo tonga maro be mihitsy eto amin'ity district a eto amin'ity commune ty tonga maro be tamin'ny herin'ny toy izao a tany Antsirabe ary amin'izao fotoana izao aho mahita ihany koa fa tsy latsa-danja ny tany Antsirabe ny eto aminareo ka dia mankasitraka ngia député ary manantena fa hainao tsara manentana andreo ianareo tantsaha ihany koa azy amin'ny ravoravo tanana na koa hoe sanatry avovava mamoy fo tsy maintsy manana ny anjara masoandriny foana ny olona ary Andriamanitra tsy manary anareo fa momba anareo mandrakarivo ka dia mahereza foana ianareo hoy aminareo fotoana iasany zao ary tiako le zavatra mitranga androany zay ny tonga hoe tonga tapoka taty aminareo vo lasa omaly ny cyclone dia mamboly azy nareo andrany mety tsara mihitsy toy izo mba tsara lay tahaka ianareo tatsaha zay milaza hoe tatsaha ny akamaroany za koa nge tatsaha mahafantatra tsara ny zavatra ilainareo a ny manjo anareo satria nareo miankina indrindrindrindra amin'ny toetrandro io miankina indrindrindrindra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny fitondram-panjakana rehefa misy ny masomboly a misy ny zezika anjaranareo ny miasa dia anjaran'Andriamanitra manondraka sy mameny orana sy ny rehetrarehetra dia zay no mahatonga antsika hoe mijoro mizara mifankaty dia anjaranareo koa miasa tsara miasa mafy